Rivavako sika tompoko, tenin'Andriamanitra velona sy mahery ny teninao. Fiainao Andriamanitra mihitsy no miteny, mpanoratra, mampiteny, mpanomponao rehetra, ka ny maty areny feo dia ho velona, ny marary areny feo dia ho sitrana, ny manana ady areny feo dia andresy tahaka anao, satria ny teninao tokoa no toky lehibe, hanananay fiainana ary fiainana tsy holevina mandrakizay, fa fiainana kosa izay mitelina ny fahafatesana ka mandevona ny fahalovana rehetra amin'ity tany feno faharatsiana, feno ratra, feno tsy fahamarinana. Misaotranao ry Jesosy eo amin'ity andro ity, raha mbola nomenao izany andrina ny ritry ty herinandro ity, izay nankafanao tokoa ny famoram-ponao aminay, izay nanambaranao fa irak'Andriamanitra ianao mitondra fanasitranana ho an'izao tontolo izao, ary ho an'ny firenenay koa indrindrandrindra, ary ho anay tsirairay avy amin'izao izao koa. Misaotranao amin'ny afatra izay nampitondrainao ny mpanomponao, mba tsy handalo foana aminay izany, fa ataonao manomana tokoa ny fonay hanana finoana, fa amin'ny finoana no anatonana anao, amin'ny finoana no andraisana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny finoana no miasan'ny teninao, ho velona sy mahery tokoa ka androdana sy hanombotra izay rehetra tsy nambolenao Andriamanitra, dia ny asa maty rehetra atao anatinay izany mba hanangananao fiainana vaovao, hitenena ny tenin'Andriamanitra tokoa hoe raha misy olo amin'ny Kristy dia olona vaovao izy, dia no avaozy ny tenin'Andriamanitra izany. Koa dia mbola mitenena araka ny fombanao dia avaozy ny fiainanay sy trandroso ny aretina rehetra amin'ny lafiny rehetra, ary misy eo tokoa amin'ny voninahitra ao dia ny mahandriamanitra anao tompo sady mpamonjy ary mpanasitrana anay mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy irery. Amen. Horaisika ny tenin'Andriamanitra. Ny filazantsara araka ny marika toko 5:5 ka hatramin'ny 4:telopolo iarahantsika mamaky manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa nararo 20 taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro, ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana. Fa vao mainka ny anarary kokoa azo. Koa rehefa nahareny amin'i Jesosy izy dia nankeo ivohony, namaky ny vahoaka ary nanindry ny lambany. Fa hoy izy, na dia mifitafiny ihany aza no ho atendriko dia ho sitrana aho. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery niala taminy, dia niodina teo afovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe iza izany nanendry ny lambako izany. Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao zao vahoaka mifanety aminao zao ka hoy ianao fa iza nanendry ahy. Ary nijery manodidina izy izahany vehivavy izay fananao izany, fa raiky tahotra sady torakovitra ray vehivavy satria fantany izay nataony taminy, ka dia nankeo aminy izy ka niankohoka teo anatrehany, ary nanambara taminy ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finoanao na sitrananao mandehana soa aman-tsara ary sitrana amin'ny aretinao. Amen. Sambatra io vehivavy io, antony roa lehibe na sambatra azy. Ray aloha dia ny hoe afaka tamin'ny rofiny izany 12 taona tsy mety sitrana, fa vao mainka koa miarazy zany sarotra rehefa tonga tamin'ny ory kosa toy ny ray mpimaso miaraka tamin'izay dia sitrana izy. Ny antony faharoa koa ary tena fototra dia nandraisany an Jesosy. Ahoana zany? Jesosy tsy fantany akory, kanefa rehefa tanteraka soamantsara ny famoram-pon'Andriamanitra ny hoe nikasika tisy nakanjony izy niaraka tamin'izay sitrana, satria nisy hery dia ny herin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy no nifindra raha loazaina niasa tao aminy nanafaka azy. Ary tsy vitan'izany fa nyresahan'ny tompo izy dia nahazo afatra tena lehibe, hanaka ny finoanao na sitrananao mandehana soamantsara matoky tsara ary sitrana amin'ny aretinao, aza manahintsony ny dikany. Toky lehibe zany satria tsy olombelona namiany toky fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, velonan'Andriamanitra, zanaka teny tonga nofo. Ho antsika koa amin'ity andro ity dia maniry mba hanao tahaka ny raha vehivavy, nahazo famoram-po lehibe, ary nahazo famoram-po satria natoky an'Andriamanitra, nanaiky hisotra ny lalan'ny finoana. Araka izany lohateny izay mimpanjintsika nandritra ity herinandro ity tokoa,
raha milaza zany amin'ny hoe epifania zany hoe Andriamanitra miseho amin'ny olona maneho ny voninahiny miaraka aminy dia misy afatra lehibe dia ny afatra ny famonjena ny mety n'Andriamanitra amin'izany. Arak'izay ny Mesia na Kristy le hoe ilay voazotr'Andriamanitra dia tena iraka Andriamanitra mitondra afatra. Ka ny afatra lehibe nandritra terinandro ity dia ny hoe fanasitranana ho an'izay mino sy matoky azy. Rehefa zany matoky tokoa ny fanasitranana zay omeny tombo ho azy ianao. Miresaka fanasitranana isika dia milaza zany fa nisy fiovana tamin'izay zavatra noharian'Andriamanitra. Narary ve ny zavatra noharian'Andriamanitra? Sanatria zany tsara indrindra ny zavaboarin'Andriamanitra. Zay ny fahitan'Andriamanitra zavatra zay nohariany dia izao tontolo zao zany, ary ao anatin'izany isika olombelona. Ka nanoroatana iteny hoe hitany fa tsara indrindra eo amin'ny Genesis 1:9 dia hoe tsy mason'olombelona no mijery ary milaza miaraka amin'izay hoe tsara indrindra tsia mason'Andriamanitra ary vavan'Andriamanitra no miteny hoe tsara indrindra nanaovana zao rehetra zao. Zany hoe tonga amin'ny fahatanterahana, tonga amin'ny tampony ny fahatanterahana ny fahatsaran'ny asa zay nataon'Andriamanitra. Ina ny antony? Satria izy Andriamanitra nanao izany. Ka misy ambony no Andriamanitra ve? Na misy mahay tsara koa ny misy ve? Sanatria zany ny tsara rehetra na ny fahatsarana ny fahatanterahana sy ny tampony rehetra izay zao rehetra izao dia azotsika mitaratra ny fahatanterahany Andriamanitra azy indrindra tokoa ny asa zay nataony. Inona ny dikan'izany? Misy rofy ve ny asan'Andriamanitra? Misy aretina ve ny asan'Andriamanitra? Misy tsiny ve ny asan'Andriamanitra? Sanatria izany tonga lafatra izy satria ilay mpanao azy dia tanteraka, tsy misy tsiny, tsy misy rofy, tsy misy aretina na dia kely azy, ary indrindra mitondra rehefa zany fanasitranana azy hoantoka ho antsika. Isaorantsika ny tombo fa amin'izay malatsaka ankaterena ny fiainantsika na fiainantsika tsirairay avy na ny ankonantsika na ny firanetsika dia tsy tapidalaka le Andriamanitra. Ary ny lalana zay sokafany antsika firenena voaratra olona henika aretina dia hoe mitondra fanasitranana ho antsika izy. Rahantsika malala olona tokoa fa amin'izao andro ankehitriny zao no tena isehoany ny aretina roso samihafa miomby izy ireny mahenika ny tany ary manerana an'izao tontolo zao zany, ary eo amin'ny lafim-piainany maolona antsika rehetra, vatana, saina, fanahy, fiarahamonina, tontolo-piainana, firenena marary. Izay no azo lazaina hoe mahazo ny zavaboary rehetra. Ka tsy ny tany ihany, araka ny ten'Andriamanitra hoe mitomany ny tany satria simba izy. Teny soratra masina io mitomany ny tany, misy fralatsaka ao sy ny sisa. Fa ny tena marary indrindra dia isika olombelona. Arak'izay endro fa lavitra feno elanelana itoerana zay misy antsika indrindra amin'izao fotoana zao, amin'ilay planina tena azo antoka ary mahafinaritra zay napetraka Andriamanitra hatramin'ny voalohany hoe andeha isika amorona olona ho izy tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Genesis 1:9 zany. Ka ny endrik'Andriamanitra na ny tarehin'Andriamanitra manahoana izany? Be voninahitra, feno famirapiratana, tsy mba hafarofy fa feno hery, feno tanjaka, feno fahasoavana, tanteraka amin'ny fahasambarana. Ary dia ny atongavana amin'izany na hoe niverenantsika amin'izany araka izay fomba fijery azy moa dia zay no ezaka zay ilofosany maro amintsika olombelona mba hitondra fitsaboana ho fanasitranana zay marary, hitondra fanamboarana amin'izay hita fa simba sy rava, hitondra fananganana amin'izay hita fa efa maty. Fantanina dia sitrana tokoa ve ary sitrana avokoa ve amin'ny alalan'ireny ezaka ireny amroso ny aretina isika? Ny hita dia izao, misy ny sitrana nefa miverina marary indray, ary misy ny tsy mety ho sitrana mihitsy. Zay fahitana azy amin'ny akapobe. Ary ny azon'ny olona atao dia ny hoe mitsabo zany lafa ny fitsaboana. Izahay mitsabo fa Andriamanitra no manasitrana. Dia misy moa fantatritsika toeram-pitsaboana manao izany tokoa. Milaza amin'ny fanetretena fa raha tsy ankinina amin'Andriamanitra ny asa fanasitranana dia tsy ho vita araka ny teny mpanosy Salamo hoe
raha tsy Jehovah no manao ny trano izy dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy ny tompo ny manasitrana dia mitsapy foana isika olombelona. Raha misy moa ny fanasitranana, isaorantsika an'Andriamanitra ny fahasoavany sy ny famorambony. Fa raha tsy zany dia ny moa nataontsika olombelona dia metraka isika mampionona fotsika. Milaza hoe Andriamanitra mahafantatra ny hevitra ny zavatra miseho, ary dia orina amin'ny tenin'Andriamanitra ary zany. Tokony inona hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa izay tia an'Andriamanitra, na dia ny aretina azy zany. Ka ekenao ve zany hoe miara-miasa hasoanao ny aretinao? Ngamba sarotra izany. Misaotra ny tompontsika amin'ity andro anio ity, fa tsy tapidalagale, tsy voafetra, tsy voafefy ny asa-pamonjen'Andriamanitra, dia mameteny azo antoka ary mametoko feno Jesosy amintsika. Eny, baiko mihitsy aza ny tena omeny, ka tsy misy tokony hoe isalasalantsika. Aonao izy tahaka nataony tamin'ity rahavehivavy, mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Dika hoe matoki ny fanasitrana nomen'ny tompo anao nataony aminao, fa Jesosy no irak'Andriamanitra izay mitondra fanasitrananao amin'izao tontolo zao, ary mitondra zany ho anao amin'ity andro ity raha manaiky azy ianao. Tsy mino ny teniny. Ahoana tokoa araka izany ty tenin'i Jesosy hoe mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Inona mbo hevitra na dikan'izany teny zany raha raisitsika eo amin'ny tantara na ny contexte zany, araka ny voavakintsika teo. Ny hoe mandehana soamantsara dia azo dika hoe aza matahotra azy, fa misy anatoko zany dia tsisy inona anjoanao koa izy zany, na koa tsy hanao ninina aminao aho Jesosy satria natahotra mafy ny tompo izy. Dia ny tompo mametoky aza matahotra mandehana soamantsara. Ahoana zany? Azo lazaina raha ny marina mantsy fa ankafetsena ihany nisy tetika nataon'ity rahavehivavy ity. Zay ny nazo ny fanasitranana dia izy nikasika ny tompo tsy niara taminy izy. Raha Jesosy mbola niodidinireo vahoaka maro ka nifanesika reo vahoaka, azo nafantarana hoe izy manao inona tao, dia inona rarotiny hoe za koa mba ahazo. Fa dia raiky tahotra sy torakovitra indrindra izy araka ny voasoratra raha nanontany aminy Jesosy hoe iza izany nanindry ny lambako izany, satria tsapo fa nisy eno ny soratra masina niala tao aminy. Ary dia niampy hoe nijery manodidina Jesosy iza, izy tsy milaza eo hoe ny olona zay nanao zany, fa fantany fa vehivavy nanao zany. Poiziny zany izy nantany hoe iza aminareo vehivavy reo nikasika. Ny pararehetra, satria tsy misy miafina eo an'Andriamanitra. Kanefa matokia. Ny hevitra faharoa raisitsika ala-pinonana amin'ny lafiny finoana. Amin'ny hoe mandehana soamantsara dia milaza fa voalohany tsy miemotra ny olona zay mino riavako, tsy mianana izy, tsy miroro asaina izy ka manontany hoe ho sitrana viasa tsy ho sitrana. Raha izany eto aminao aza mbo maketo le olona anankiray zay, satria toeran'ny finono ty, toerana iasan'ny finono ty, toerana hitorin'ny finono ty, dia ny tenin'Andriamanitra verina sy mahery. Ka ny hoe mandehana soamantsara dia azo dika hoe mahazo mandeha ampatokiana ianao, fa tanterahan'ny tompo aminao ny fanasitranana anao, afaka tanteraka ny aretina nahazo anao, satria izy tompo no nanindry izany sitrana. Zay ny tenin'i Jesosy. Fa Jesosy tsy milaza ny hoe anka dia raha mihina mety ho sitrany ianao naty. Ahoana moa ny teniny? Na dia tahaka ny voatsinapy ihany azy kely angizy zany ny finonao dia ahoana? Azo lazaina ozy izy na amin'ny tendrombohitra hoe mianjarany ambany ranomasina na amin'ny vory azo hoe mifindray ianao. Ahoana ny soain'ny tompo hiteny amin'ny aretina mahazo anao hoe miala tao aminy? Ary zany indrindra ny antony asa-pamantarana hametra tanana amin'ny marazy izy mpianatry Jesosy zany dia ho sitrana, fa tsy hoe ho mety ho sitrana, aza hovaina tenin'Andriamanitra. Mpieritreritra mantsy tokoa indraindray misy olona toa hoe mbola ahofy ny finoany anga, mavatra tokoa tonga eto amin'ity toerana ity ny tenin'Andriamanitra, dia manatrika ny asa sy fampahirezana, mandray fametrahan-tanana, ary ao anatin'ny fametrahan-tanana iny ho aminao ny fiadanana voavela ny elokao. Vita ny fotoana dia lasa izy manatona pompon'Andriamanitra, dia hono izy hoe tena voavela marina tokoa ve moa ny eloko. Na tsy teneny mivantana amin'izany fita fa mianahana izy amin'ny zavatra zay omen'Andriamanitra azy, zay mianahana ao ka tsy hanam-po
hazo na inona fa Jesosy tsy miahanahana any aminao raha manome fanasitranana feno tanteraka 100 isan-jato ary tolobotsitra fa tsy averiny aminy ho araiso ny fanasitranana zay omeny. Manaraka zany mety anamarina eo mason'Andriamanitra tokoa ny lalana zay nizoran'ity vehivavy ity. Tsy ino zany fa izy nino io lazaina hoe lalan'ny finoana. Io le lalana masaka hatry ny ela voalazany amin'ny Jeremia any. Koa dia tanteraka taminy araka ny teny Jesosy hoe anaka ny finoanao no nahasitrana anao. Da ny hafahafa ihany zany izy tsy laza hoe zany nahasitrana anao fa ny finoanao. Kanefa ny finoana ina moa finoanan'ny tenin'Andriamanitra zany. Ka izany dia toy ny tenenany tamin'ilay lalahy iray tamin'ireo boka folo tsaroantsika iny. Notran'ny tompo ray ihany zay tsy Jesosy koa fa Samaritana ny soratra masina zay niverina ny deran'Andriamanitra teo amin'ny Jesosy dia niankoka teo amin'ny tonga nahazo famindram-po tamin'Andriamanitra dia manome voninahitran'Andriamanitra dia gaga Jesosy. Dia ao noho Jesosy tamin'ny tokoa mitsangana mandehana ny finoanao vonjenao. Dia teo le lajamba iray zay nipetraka nangataka teo amoron-dalana raha hidina manjiry koa ny tompo nangataka fanasitranana dia mety venao anasitrana ino Jesosy mahiratany masonao ny finoanao no efa navonjenao zay mandrakariva. Ka manaraka zany dia tsy navelan'i Jesosy andeha am'izao fotsiny ity vehivavy ity satria zavatra lehibe loatra no niseho teo fanasitranana eo any fa indrindra teny amin'ny hoe izy nino ary dia naneho ny finoana tamin'ny fahasahina dia nampanontaniany Jesosy ny amin'ny finoana izy dia niresahana izy zavatra lehibe zany. Arak'izay ny antony dia ity vehivavy ity ijoro vavolombelona eo anatrendreo olona maro zay nivory tao laza fa tsy foana sanatria ny finoanan'i Jesosy fa miasa ary miasa manan-kery ka tsy miala maina zay manatona azy, tsy miala maina zay matoky azy sy miandrandra zava-dehibe avy amin'Andriamanitra. Ianao raha manokatra baiboly eny aminao na ny maray na ny lefatory miandrandra zava-dehibe ahita zava-dehibe araka ny teny ao amin'ny Salamo hoe tovy mahita zava mahagaga dia ny herin'Andriamanitra iasan'Andriamanitra marina tokoa raha izay no ataon'ny fonao sambatra ianao fa asehon'ny tompo aminao tokoa ny voninahitry m'Andriamanitra azy. Ka miaraka amin'izany zao fampitsorona vavolombelona raha azo lazaina zay ny ampanaovan'i Jesosy ity vehivavy ity dia ho fampaherezana sy ho fanamafisana orona ny finoany raha teo. Fa tamin'ny alalan'ny finoany no nahitany ny voninahitr'Andriamanitra niseho taminy dia niasa ny mahagaga tokoa zany. Taka ny voarantsika teo hoe raha mino ianao dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny teny hafa dia hoe raha mino ianao dia asehon'Andriamanitra aminao ny voninahiny. Ka ny fototra zay orena na raha marina dia hoe ny finoany ty vehivavy ty no nahitan'Andriamanitra azy aloha. Fa tsy hoe nahitany an'Andriamanitra fa ny finoany no nahitan'Andriamanitra azy aloha. Zany no nankasitran'Andriamanitra azy ary miaraka amin'izay dia zany namalian'Andriamanitra ny etaetany. Fa voasoratra tokoa hoe lehibe toko faraka ame 1:9 fa raha tsy amin'ny finoana misy soratra masina dia tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra. Angatao mafy amin'i Jesosy raha tonga eto dia azo naman'izay tsy mino fa mino. Fa izay manatona dia tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra sady mpamaly sory zay mazoto mitady azy. Fantatsika tsara zany zay mazoto mitady azy. Fandraiky amin'ny tenin'i Jesosy hoe sambatra zay nona sy mangetaeta ny fahamarinana izy no fokisana. Fa raha ho avy eto fotsiny dia aleo iseho zay iseho eo dia mifantaro fa tsisy nino iseho eo satria tsisy finoana fa avy amin'ny fisian'ny finoana no sehon'ny asan'Andriamanitra. Dia tanteraka ansakany sy andavany tokoa tamin'ity vehivavy ity araka io tenin'Andriamanitra io. Ny fanontaniana inona no fanazavana ara-tsoratra masina ny ara-pinoana ary io fampiarana koa azotsika raisina avy amin'ity perikopy ity avy amin'izao tantara zao. Dia lazaina fa misy lesona sy fampiarana zay azotsika tsoahina amin'ity tenin'Andriamanitra androany ity. Ka tsoahina momba ninona izy dia tsy inona fa ny momba ny fiatretsika tokoa nyty hoe ny aretina sy ny fitsaboana azy ary indrindra ny fomba zay everan'Andriamanitra ny amin'ny fanasitranana ka azotsika mamaritra koa sy mametra mazava ny fihetsika tokony ho raisitsika na ananatsika manoloana zany hoe Andriamanitra dia manana fahefana hanasitrana androso ny aretina rehetra. Fantaniana arak'izay ratsorona dia hoe inona ny fototra nahasitrana ty vehivavy nararina andritry ny 12 taona ity zay lazaina hoe nanana finoana izy na koa sitrana noho ny finoany. Inona ny fototra nahasitrana azy?
voalohany nanana fifandraisana manokana sy mivantana tamin'i Jesosy izy. Zay no aseho amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe tsy fombafomba bazarana no narahany, toy ny hoe ny andro fotoana metimety, zay le hoe manaraka fandaminana, nanangataka lalana tamin'ireo mpianatra ny tompo. Ary itsaroako tamin'ny fahavelon'ny ray aman-drenitsika tato dia maro tokoa raha nanjoy ny andro fanjoy teo dia taka ny amin'ny andro ankehitriny moa aza tsy ny raka volanao amin'ny banky dia inika aloha dia mitandahatra eo miandry ny anjaranao. Ary rehefa tonga amin'ny arivariva satria satratra mpanompon'Andriamanitra dia hoe rahafaty aloha fa hidenany dia ampitsombray. Misy zany. Ary misy indrindrandrindra reo zanaka zay ny andro fahasalamana hoe raha tiatsika ny ananantsika azy maharitra dia mba tsimbino, tsy dify mihitsy zany. Nefa ny zavatra hita izao voay hoy ny ray aman-dreny voaino ny varavarany idiran'ny olona dia gaga ro olona mikarakara hoe fa ahoana zany diny izy ity sa voaina izy ity. Inona ny antony? Satria misy fo zay tena mitady an'Andriamanitra ka na dia sasatra toninona azy ny mpanompon'Andriamanitra. Dia tanteraka tokoa ny hoe ny zanak'olona tsy manana zay metrahana ny lohany, tsy mandry andro tsy mandry alina, fa rehefa misy ondry mikaika mitady hoe vonjeo aho tompo ao dia misy sokatra ny vavahady ny famotrampon'Andriamanitra. Satria ny fo zay mitady an'Andriamanitra dia zava-dehibe sarobidy amin'io. Nataon'ity raha vehivavy ty ny sisika na dia maro azany olona ary tsarovy fa raha iandro fotoana mandrakarivo sika dia izy foana ny fialatsiny tsy azontsika manatona an' Jesosy. Tsarovitsika tsara zay. Izy foana ny antony zay tsy azoko manatona an' Jesosy. Ohatra tia maky boky ianao, boky masiny zany baiboly, roina andrasiko aloha ahita fotoana malalaka tsara. Oviny io fotoana malalaka io vo mifo ianao dia hoe ay nianatra ny ankizy sinsisy zany misisika eo ndrina ro reny mpianakaviana tonga ndray ny ariva dia hoe trotraka zanyka aloha fa dia tsy ahavaky tenin'Andriamanitra mandritry ny andro raha teo be ny rena. Tsy misy ny fotoana malalaka ny sisika raha vehivavy ka tsy namela raha tsy tojo ny tanjona zay nkendreny. Dia araka ny teninety hoe na dia mifitafi ihany aza ny voatendrika zany hoe na tsy aresaka amin'i Jesosy mba azotranao tompo dia aonao izy ho sitrana aho finono zany raha vao misy fandraisako amin'i Jesosy sitrana aho. Amintsika moa dia ny tenin'Andriamanitra io dia tahaka n'ilay nataon'ilay vehivavy Kananita zay tsy namela an'i Jesosy izy raha tsy mahafahany ny zanany vavy zay nampahorininy fanahy ratsy. Dia nitanao tamin'ny tompo izy hoe mamon-draha vo amin'ny tompoko zanaka Davida o, zany hoe mampanjaka an'i Jesosy tompahefana. Ny zanako vavo izy ampahorininy dia minilotra. Eo ny resaka be eo ny mpianatra hoe miala aza manahirana mpampianatra anay ianao. Dia hoy ny tompo hoe zany tsy tonga ozy izy afa-tsy ho an'ny Israely ka ahoana zany ady varotra na dia mbo mahazo ny sombo-tsakafo menjera avy amin'ny latabatry ny tompo aza. Raha vehivavy lehibe ny finonao, ny finonao tokoa no mahavonjy anao. Dia marina tokoa fa tsy ananana henatra na tahotra ny mino rehefa dia ho sitrana. Tsy ananana henatra na tahotra zany hoe mino rehefa dia ho sitrana, rehefa dia ho afaka. Fa tahaka izany no fidiranao fanjakany lanitra dia tenin' Jesosy io hoe misesitra ozy izy zay rehetra miditra ao. Io ka toko faha 11 ny 11 zany zay teny manantitra ny fa voalaza ny ary amin'ny filazany tsara Matio manao hoe ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisaka mandraka ankehitriny ny fanjakany lanitra dia rombaina izy ary ny mpandrobaka maka azy ankeriny. Matio toko faha 1:20 dia ny faha 2:20. Ary dia izany tokoa nataon'ity vehivavy ity rehefa nareny amin'i Jesosy izy dia nankeo ivoniny namaky ny vahoaka ary nanindry ny lambany tratra ny tanjona. Dikan'izany raha fehizina tsy manaiky na manao ny famaroan'ny olona manatona an'i Jesosy ho sakany zany. Rehefa te ahazo ianao na firy olona mialohanao mandehana raha tsy laza hoe maiza milahatra miandro ny anjaranao. Fa ny tena soratra masina dia hoe dingano milarana mibosese za mieritrerika mety ny hafa ijery hoe rito manao azo manam-pinoana rito tsy ao anao zany zay azonao an'i Jesosy zay ny zava-dehibe midira eny tompo. Fa tandremiko sa hoe aloha manaja tena loatra na hoe avy aloha analadalaka vao miditra
azafady aka ohatra tokoatsika indrisiny amin'ny andro zay vonatrehtsika de takandro olona maro zay nrohatra nandroba andreo tambarotra ka tsy ny hoe androba akory no mamporosina atsika eto sanatria fa hitatsika fa tsy latsy vavitsika eto tsy lehibe inona nataony de samyny olomaina no viveriny any izy azo made kely azy de tsarona ny teny Jesosy azotsika raisina arabaky teny eto manao hoe midira ny vavady ety ianareo fa ety ny vavady ary tery ny lalana zay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy aty toko fa fito ny teny fa 13 mibosese mitsifo manao vankerina zany hoe raha dika mandroso tokoa azy mijanona raha tsy mahazo zay ilainao zay tadiavinao am Jesosy ary eto am'ty andro ity nandrisyterinandro ty de ny hoe ataovy zay azonao fanasitranana mazafy izy zay aza fenipenina zay aretina rehetra ninina antony na lafiny na fomba isehony na fahalemenao na fahosanao na ratra-piainanao eto am'ty andro ity fa eto Jesosy dia misykina mifahara satria vonjyaina zay ny mifanasitranana ny aretina mantsy dia tandindony fahafatesana sady na fahafoizan'ny andro mpiainana zany ka izy afaka iteny afaka venona miaraka am'izany tsy mampifangaro fomba fitsapona tokoa tsindrina io rehefa hafanenina lany fanana tamin'ny mpanao fanafody maro ty raha vehivavy nandritry ny taona maro zany 12 nefa tsy nitsitrana de zao nandray ny fanapaha-keviny izy hitodika amin'Andriamanitra aonao miny teniny na dia ny fitafiny ihany aza no voatendriko dia ho sitranao izy tsy laza hoe ampina zavatra veriko manatona an Jesosy mandray azy fa na dia ny fitafiny ihany aza ny voatendriko dia ho sitrana dia ino fa sitrana ary sitrana tanteraka sitrana satria mazava sy mahitsy ny safidiny sy fahatapa-keviny dia ao anandrian'Andriamanitra etsika dia tsy ametsiny sanatria ranisy tamitsika tokoa hoe nialanenina tary fa de fomba fanomo zany rehefa mafy ny aretina miombo izy de andramana zao tsy fantatra akory avaizy io na inona izy io nefa tsy nahazo nahafapo kanefa misy lafiny zay tsara ho tsy aivitsika ihany ny voalohany tandray tsy ampifangaro zay tsy tokony ampifangaroina inony zany amsitra tahaka zao indrindrandrindra de hoe aza ampifangaroina amin'ny fomba demoni voalohany fomba fitsabona azaina hoe mazava indrindrandrindra ka hoe ampifangaroina amin'ny fomba fitsabona ara-pivavahana na ara-tsoratra masina fa fantatritsika loatra fa fahasarotam-piaron'Andriamanitra ny amin'ny voninahiny araky ny teniny hoe voninahitro tsy meko ny hafa arak'izay de tsy misy iraisana ny an'Andriamanitra sy ny an'ny devoly hono ny voasoratra Paoly inona no imbonany mazava sy ny maizinao izy inona no ifanarany Kristy sy Beliala hoy izy inona no iraisany anjarany mino sy ny tsy mino ary inona no tsy ambanany tempolin'Andriamanitra zay toeran'ny fanahin'Andriamanitra sy ny tompo amin'ny sampy fadin'Andriamanitra ny sampy sy ny fitsabona ara-tsampy rehetra roka azavo zany kakynona mampirafo zany ka vao maika ahitan-doza tsy misy raisana tokoa fa rehefa te ho sitrana mafy mo ny sasany de atao hoe ampifangaro arony ao ambamboariny ao ny zavatra rehetra de asiny vavaka mba hamasin'izay atao ary de misy am'ireny lazaina hoe mpitsabo na mpitaizo reny a tafy akanjo fotsy tahaka ny mpiandry farafara tsy ny tahaka ny diakony izy de jerenao nefa atao tsy de akanjo mpiandry atao tsy akanjo na dekona fa mba akanjo avitaizo reny de mivoriporonina entina amin'ny tahana ilazaina hoe nainga tena rabavaka ka mivavaka amin'inona mivavaka amin'izy ary fivavahana marina sady fivavahana fangaro de indraindray rehefa fitsabony reny de mety atonitony ny aretina rehefa mbamboarina eo ny sain'ny olona kanefa tsy ela dia miongotro indray le aretina ary dia hita fa miarazy tokoa no tamin'ny voalohany azy zay le voasoratra teo hoe ny anarary ty raha vehivavy ity de zay vokatra zay no mahitanao fa tsy izy mihitsy raha tsy mahasoa Andriamanitra avy anao zavatra tsy mahasoa anao kanizy anizy amin'ny teny hoe aza matahotra nareo fa avy amin'ny tompo mihitsy Jesosy mihitsy anendreny zao sy ny sisa sy ny sisa ny mahonina ary malatsa-dranomaso de mora mino mora mivavaka am'izay tsy tokony vavahana loatra isika malagasy maninona isika de mora ambakaina takany de mampifangaro favahana amin'ny sampy na sampy olona na sampy zavatra na sampy mbola karaza-tsampy rehetrarehetra io de ambamboarina
dia araky ny tenin'Andriamanitra zay nomena tamintsika teo dia aonozy izy dia mandroba ve dia ozy izy dia hoe izy any mitanao fa lolarany ihany keo le kristianina ihany hay ve le maha kristianina dia ny azoko zavatra ihany ny avoky ihany hoaniko ihany ny sotroko ihany ny apatavy ihany ny tany ihany kanefa zay manombo tany dia ho levona ao amin'ny tany ary ho levon'ny tany any izy arak'izany tandremitsy ianao hoe malasa adalana mahaverysaina moa ny ty teo sitrany ity tsia indre tsara mahonona antena zay ny olona mino zay raha teo sitrana isika indrindra amin'ny aretina sarotra sapoina dia azoko lazaina hoe raha teo adaly ianao dia aoka ho adalany amin'ny finonan Jesosy fa aza mandeha amin'ny sitrapo na hevitryolombelona inona ny dikan'ity hoe aoka ho adala amin'ny finoana an Jesosy mba hoendro amin'Andriamanitra dia ny hoe minitsy halala ho mpamonjy hanafaka anao tokoa afa-tsy Jesosy irery ihany aza mierikerika amin'rorosaina arak'izany miorena tsara ao aminy miorena amin'ny finoana miorena amin'ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy nanosom-potanana ny fangatahana natao taminy na nanisy tadiny ny fitalohana aminy ao anao ny tenin Jesosy tsotra izy mivantana izy mangata dia omena ianao fa izay mangataka no mahazo izy zany no omeny Matio 7 ny fahenina sy fafito ny amin'ny fanasitranana mijerentsika amin'ny izao tapany farany zao avy aiza ny fanasitranana ary ny fanasitranana tanteraka zay mantsitro valiny dia mazava avy amin'ilay tanteraka dia avy amin'Andriamanitra izy no tanteraka dia araka ny voasoloatra Jakoba apôstôly manao hoe ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rainy ny fanazavana Jakoba 2:7 ary dia ao anatin'izany indrindra ny fanomezana ny fanasitranana tanteraka nahoana ary nomeniko tsy tokony ianahana satria fanasitranana tanteraka no raisina avy amin'Andriamanitra hevitra zany dia hoe mahatoky io fanasitranana zay mena io ka tsy tokony isalasalana manaraka feno io fanasitranana io satria tsy avy amin'olombelona misy fetra izy ny olombelona mantsy dia zao alanenina mona atao alanenina daholo io rehefa tsabonina mety ianao hositrana mety ko ianao tsy hositrana ary zany zavatra hitsy zany tsisy nizanizy eto amin'izao tontolo zao kilaza hoe rehefa ity no anao amin'io aretin'io na izanaiza misy ianao hositrana avokoa tsia zavatra hitsy zany amin'ny andro ankehitriny zay azatsina aminareo zay mpitsabo ny amilazany hoe araka ny toerana ny tany io zay le terrain zany misy mandray dia miasa re fanafody misy takzay ka aoko ho fantatra fa eo amin'i Jesosy kosa dia tsy nisy aretina na rofy zay nentina teo aminy ka nampody maina zay rehetra nanatona azy voasoratra hoe ary ny olona betsaka nanaraka an Jesosy ka dia nisotraniny avokoa izy rehetra Mateo 2:12 zany 5:12 nisy olona betsaka nanaraka azy tsy tisany dikan'izany nefa nisotraniny avokoa izy rehetra ary rehefa zoina raha nysolatra masina amin'izy reo dia tsy hoe nataon'ny tompo dia hoe sitrana avokoa nareo tsia fa noraisiny tsirairay izy reo dia nametrahany tanana asy zany satria sarobidy amin'i Jesosy avako ny fonao zay ny tsarovo zay ianao anana fandraisana mivantana aminy hahalala azy ary ho fantany ary ampahafantarina fa vonina tokoa izy iantoko anao handray anao ny anao andraisanao fanasitranana feno am'izay mahatery anao arak'izany ny aretim-be no sady fototry ny tsy fanasitranana rehetra sanatry tsy avy amin'ny tompo fa noho ny tsy finoko ny tsy finonan'Andriamanitra ny tena aretim-be ary fototsy ny tsy fanasitranana rehetra de hoe tsy finona dia tsy fatokina ny teniny zany ny tsy fatokina ny asany zay ataony zany mazava ny teny fananarana zay nataony Jakoba apôstôly ao anaro izy Andriamanitra mame malalaka ho an'ny olona rehetra ozy izy sady tsy mandatsy nefa ao hangataka amin'ny finoana izy ka tsy ahanahana kory tsy salasala zany fa zay mihanahana dia toy ny alin-dranomasina entiny rivotra dia atopatopana izy aoka tsy hanampohandray zavatra amin'ny tompo zany olona izany olona manaoana izy olona miroa saina miovaova amin'ny alehan'ny rehetra mampalahelo zany azankinina am'izay fiovahan-javatra na fiovovan'ny-javatra manodidina anao na ny momba anao
ny finoanao ny tenin'Andriamanitra fa voasoratra indray mandeha io soratra masina io tsy azo ovana ary tsy isy latsaka na dia teny tsoratra na litera iray aza araka ny tenin'ny tompo raha dika ataovy mari-poditra riavako ny finoanao izany ny toetra ny asan'Andriamanitra. Andriamanitra nge te amonjy ny olona fa zao tsy afaka manorona famonjena eo amin'ny fo zay mihevaeva izy ary io manahirana io. Misy ny sasany mantsy de zao tonga eto izy zao vetivety izy de fa ary indray de atsy indray de manatona dinika mpanompon'Andriamanitra anankiray de tonga amindray amin'ny anankiray inona ny dikan'izany misy miorona ve mihevaeva everiny fa arakaraky ny hoe hamaron'ny toerana zay andresan'ny tenin'Andriamanitra na ivavahany sy ny sisa no hitombon'ny finoana tsy zany fa izy latsapaka ary Jesosy mahafantatra an'io ka rehefa hitany tompo fa misy finoana ao aminao na kely ary sika dia miasa izy. Zao ny zavatra miseho amin'ity tobomasina ity. Misy ny olona sasany eto zany sitrana vetivety izy, misy maritraritra na maritra zay vao sitrana ary misy aza efa tratry mifakiviana mamoy fo hoe mba ho sitrany ihany ve Andriamanitra ary mba roviana zany tsika eto zao sitriny zany de zao ihany mino ary dia tongava aminao araka izay inonao. Asa Jesosy no antanina sasany moa imonomonona hoe de enao de tefa nafoy mino ary dia tongava aminao araka izay inonao ary zay na tonga ny mpianatra azy hoe tompoko ampitomboy ny finonay araka izany dia tsy andrakandrana no hoe mino tsy andrakandramana ny fiasan'ny finoana satria Andriamanitra tsy mba mandrakandrana azy azo antoka ny asany. Raha andrakandra-mantsy de hoe mety izy mety tsy izy mety marina mety mamitaka matotro zay ny asan'Andriamanitra ary mahatoky ny tenin'Andriamanitra ka tokony hitokisana indrindra. Miaraka amin'izany ny fanasitranana lazaina hoe tanteraka toko eto dia zay maharitra zay no men'ny tompo atsika. Rehefa mamela eloko anao Jesosy dia tsaro fa vita indray mandeha ao anatrehany mandrak'izay zany voafafa ny tanteraka ao amin'ny boky ny fitadidian'ny lanitra zany no ny ran'ny Jesosy zay mamela eloko zay no hoe fanasitranana maharitra izy dia tsy verina indray ny aretina. Ina ny antony satria efa noraisiny Jesosy teo amin'ny tenany ary misy teny dia teny mpamonjena lehibe zay mamafa ny roso ny aretina rehetra dia ilay teny farana nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ahoana ho izy vita satria ny enin'Andriamanitra dia eny ihany fa tsy eny sy tsy ihany. Tsy taky ny ataontsika olombelona mety mivadika ho eny eny eo vetivety eo tsy ihany satria voafetra ny herintsika voafetra ny fahefazika. Momba ny fanasitrana ny men'Andriamanitra antsika eto amin'ity tobomasina ity dia tsy vitsy amintsika tokoa zay tonga eto fa ny maro azy no miandrandra fanasitranana avy amin'ny tompo. Tsy teny hoe vitsy ary visena amin'ny ratsatana fa vitsy lavitra no hoe tonga eto satria isaotra an'Andriamanitra izy nanoro tena ho azy hoe ina no avaliky aon' Jehovah no soa zay nataony tamiko fa satria mitondra aretina. Ary eo moa ny tenin' Jesosy avia manatona nareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana dia azo andikana mihitsy ny amin'ny rosony aretina izy io ka miadsika ny amin'ny aretina ao anaty eo azy dia mikika ao anaty ange izy eo ary zany mahatonga endrika mijehitra mandrakariva vitsy ny miratava satria ao le aretina na mitafisoa aza le olona tsy araka an'izay fa raha misy fahasalamana ao aminy dia maloka izy tsy vitsy araka izay miandrandra fanasitranana tokoa avy amin'ny tompo tonga eto fanasitranana amin'ny rofy amin'ny aretina amin'ny ratram-piainana sy ny ady maro samihafa ka ny tsara sahivina ny amin'ny fototra zay iorenany zomasy zao dia reto zavatra vitsivitsy reto. Voalohany satria maro ary maro dia maro ny toerana zay hitorinany ty hoe fanasitranana Jesosy nanisitrany ity ny eto kosa mba iorenantsika tsara dia asan'ny tenin'Andriamanitra ty asa ity ka raisina amin'ny finoana fa tsy asa pahagagana izy enina dia mety hahagaga eo masontsika azy mazava izy zany asan'ny tenin'Andriamanitra ka raha tsy voaraitry ny tenin'Andriamanitra ninona fanasitranana mety ho azoko dia ho foana ihany ny famonjena tanjaka be zany satria fototra iorenana. Manaraka zany tsy fampisehoana fahaiza-manao na fahaizana manasitrana ny asa zay atao eto fa fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery dia ny teny masina sy marin'Andriamanitra zay tsy mahay mamitaka nizaniza
fa zay ambarany dia tanterahany raha milaza hoe sitrana amin'ny aretinao dia sitrana ianao amin'ny alalany tenin'Andriamanitra ny feony voninahitry'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Tenin'Andriamanitra madiodio ka raha misy olona torineto dia ny zanak'olona dia manondro an Jesosy irery zany dia izy tonga nofo ary mona amintsika araka zany etsika ho Jesosy zay mahay manasitrana antsika. Inona ny fanasitranany ataony dia mampiavana antsika ambolay tsy misy aretina ary afaka manafaka antsika dia Andriamanitra. Mampiavana amin'Andriamanitra zay ny fototry ny fanasitranana zay omeny ny tompo amintsika. Fa inona ny antony mahatonga antsika resaka an'izany? Satria ny ota ary marina koa ny ota zay tsy ny bebahana io ny fototsy ny aretina rehetra. Ny ota tsy ny bebahana zay le hoe tsy ambinina zay manafina ota fa mitahiry aretina izy, mitahiry aretina izy ary sakana ho amin'ny fanasitrana ny tsy fibebahana ny amin'ny ota. Ary zany mandrakariva no hitomana antsika mahatsiarova tena amin'ny beba dikany dia ny hoe ento amin'Andriamanitra ny fifonanao taminao dia taminao tompo nefa nanontako dia ty aho ao anaty ratrako, anatin'ny fantrako, anatin'ny fahalotoko, anatin'ny vesatry ny aretiko, anatin'ny atiko rehetra manatona anao kosa. Na dia nanadino anao aza dia anao tsy manadino aka dia manatona anao. Ny fihavanana amin'Andriamanitra dia amin'ny alalany fibebahana sy ny finoana io no manorina ny fanasitranana ary io ny tena hoe fanasitranana. Fa rehefa azonao io tsy misy aretina afaka hipetraka satria Andriamanitra no ao aminao. Anterina le teny hoe hiditra ao aminy ao izy ary hiara sakafo aminy, zany hoe hamelona anao izy amin'ny fiainan'Andriamanitra. Tsy misy fahalovana fa mandresy sy mandevona ny fahalovana rehetra. Io fibebahana sy finoana io ny fihavanan'Andriamanitra manorina tokoa ny asa fanasitranana zay omenantsika amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana sy ny vavaka. Araka izany nisy raharay amintsika no ka tsy haro tena anatona ny tompo ary hanoro tena ho azy. Hitondra tokoa ny entanao, mitondra ny aretinao, mitondra ny rofinao. Fa tsy ho ataon'ny mpiandry mihisy teto ary tsy ho ataony sanatria ny anery anizaniza hoe avy ositraniny ianao. Tsy misy zany. Raha misy zany dia ambarao fa tsy isy zany. Fa Jesosy irery zay miantso anao ka atononao ary vonina hiavana aminao izy ho manasitrana anao. Arak'izay mahamaim-pona ny asa fanasitranana ary izany lazana azy satria miresaka ny amin'ny fanasitranana moa tsika dia zay atao eto tsy andraisana tambony izy, tsy asiana vidiny izy ary ankalalahana amin'ny finoana andraisana azy satria efa nisy ny vidy ty fanasitranany ty ho asy ianao dia Jesosy lay malalan'Andriamanitra. Latsaka tokoa ny rany ny fiaretany fahoriana hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana dia zay no nazoditsika ny fanasitranana ary mbola azoditsika toko-panasitranana. Io natao hoe asa-panavotana ataon'Andriamanitra amin'ny rany. Fehizitsika zao tenika fampiorenana antsika zao bi aiza ho aizitsika any amin'ty hoe fanasitranana ny rosy ny aretsika. Raha ny marina amin'ny andro ankehitriny dia hita fa marary tokoa ary zohina aretina manerana an'izao tontolo zao. Simba ange zao tontolo zao e. Ary mikasika an-tanitsika raha teo amin'ny toe zavatra mitranga dia ahoana ny filazan'ny tenin'Andriamanitra. Hatramin'ny faladika hatramin'ny loza izy dia tsy misy zay tsy maharary. Fa ratra sy dia kapoka ary fery vao. Tsy mbola voaporotra na voafe na voalemy dililo izy. Re ao anatin'izany tsika. Ny taninareo dia efa lao, ny tanànanareo dia voadotra tamin'ny afo. Isaia toko voalohany 9:7 zany. Indrisitiko farabaky teny fatatrahan'ny tenin'Andriamanitra. Fa inona no antony? Tafasaraka amin'Andriamanitra. Mampifangaro an'Andriamanitra amin'ny samby. Tsy mahay manome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy mahajoro ary tsy mampijoro ny famarinan'Andriamanitra. Ny fahotana, io no antony. Dia ny fanaovana tokoa zay tsy marina amin'Andriamanitra, zay mampisaraka amin'Andriamanitra, zay mifanohitra amin'ny hevitr'Andriamanitra. Io no fototsy ny aretina sy ny fahavoazana rehetra zay menjady amin'ny fiainantsika olombelona. Misaotra ny tompo sika fa tsy very tokosa noho ny tenin'Andriamanitra. Milaza fa na inona karazana aretina na roso zay nentina teo amin'i Jesosy dia tsy nanosatra ny tanany izy fa nanisitra ny tanany afamy rofinao sitrana amin'ny aretinao. Hafa ny avokoa zany ary nandrasany amin'ny sy aminao amin'ty andro ty dia mbola hanatona azy. Anao tahaka an'ilay lehilahy tratry ny abokana
nyteny tamin' jesosy hoe tompoko raha mety ianao dia mahay manadio aho. iny nataon'i jesosy naninjitra ny tanana izy dia nanendry azy ka nanao hoe mety aho izy, madiova ianao, voalotina aretina sy mba naretina. Ary ny apokany niala tamin'ny miaraka tamin'izay natody izy dia androtran'ny tompo tsy nisy atakandro. Ho hainao koa matoki ny fanasitranan'i jesosy, iraka Andriamanitra mitondra fanasitrana no manao. Fa raha izany nataonao dia hoe ny tompo aminao mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Ivavaka izy mankarary mampitomany zany hoe manana aretina indrindra lalopaka sarotra sitranina ary tsy azo sitranina ary fery maharitra zay lazaina hoe rofy. Misaotra anao Jesosy io fa naharitra mantaona ny aretino vehivavy zay nanatona anao io tamin'ny teny tokana ary tsy teny kory aza fa indray mpimaso. Rehefa nanendry tokoa ny sisin-dambanao izy dia niaisitra tamin'ny aretina ary tanteraka izany satria nanaiky ianao nisy hery ny ala taminao, herinao famelan-keloka, herinao famoram-pon'Andriamanitra, herinao miasa mahagaga tokoa ka na ny maty koa izay asany zany dia ho velona, ny mifarofo dia ho sitrana, ny maratra dia ho afaka, ny manana ady dia atsanganao ho velona indray. Misaotranao Andriamanitra mpanasitrana tokoa ianao, mpanangana ny maty ianao. Mbola hiasa reo mpanomponao amin'ity andro ity araka ny teninao hoe ny asa tokony ataony koa. Asa ho anay eto zany zay manana rofy, mitondra aretina sarotra sitranina, manana ady amin'ny fiainanay, ao amin'ny tokantranonay, ao amin'ny asanay. Mety misy aminay aretina moa ava malala ny toezavatra nitranga na voaroba tamin'ny fananany. Maro ny antony mampitomany ty tany ty, ny ampianaro zay hitomany amin'ny tongotrao satria manana toky. Fa ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba hataonao tsinitsinina Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy.